Manana lamina ihany koa ny eo anivon'ny ministeran'ny mponina manoloana n'ity resaka herisetra ny rongatra tato ato ity. Eo andanin'izay dia mbola mitohy ny fiahiana ireo olona marefo tratry ny kere any amin'ny faritra Atsimonosy. Nizaka Serge Andrenarso eo amin'ny sarin'ny Roger Andriamanalina. Ny fananana antotanisa mazava no ahafahana mametraka ny paikady ho an'ny fanarenana ara-tsosialy marefo manerana ny Madagasikara. Tsy maintsy miroso amin'ny fanisana arak'izany ny eo anivon'ny ministera mponina. Ny amin'ny ministera mponina zany manao ny recensement manerana ny Madagasikara io mba ahafantarana bebe koa hoe firmary ny olona isan'ny vulnérable eto Madagasikara. Ho an'ny kere any amin'ny faritra atsimo, tsy niandry ny fanisana fa nirotsaka antsehatra avy hatrany ny fitondram-panjakana nanohana ara-tsakafo mponina tamin'ireo tanàna tena nizaka izany hatramin'ny lavitra indrindra. Tsy niandry ela koa ny fitondram-panjakana izay tariny filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'ny fagnampiana an'ireo mponina ireo. Tsy niandry akory izany recensement zany fa nanao ny fiahiana ara-tsosialy amin'ireo vahoaka tany atsimo tany. Ankoatra ny vonjaina ho an'ny mponina kere, anokatra ny kalitsindry ihany koa ny fitondram-panjakana. Misy distrikta maromaro no anaovana azy. Iny zany ny isan'ny zavatra natolotry ministera mponina ho an'ny district izay voakasika ny coronavirus iny. Fa nefa na dia izay anaty izay tsy hisy distrikta ho adio avoan'ny herisetra reny. Ankoatra ny Antananarivo misy ny an'ny Fort Dauphin izay vao nitokanana voatsela tamin'ny akaiky. Misy ihany koa ny site Arozazy izay ahafahantsika mitondra ny terrain sy mampafatsa an'ireny magnano herisetra reny. Tsy fidianan'olona io na vehivavy azy indraindray mba manao herisetra ihany na ny lehilahy ihany koa. Manentana ny rehetra arak'izany ny ministra mponina mba handray andraikitra amin'ny fampahafantarana ny trangana herisetra itenenevina.